Salama tompoko, lasain doctrine numéro 13 tsika androany ndao mbola hotoizana trany ny filazalazana mahakasika ny amin'ny fiangonana fizarana fa telo zao zany tsika amin'ny tiany hoain ty raha ny mahakasika ny amin'izay resaka fiangonana izay ihany. Raha ho fezana kely zay nambarantsika tamin'derina dia ozy tsika hoe anarana tokana no iantsona an'izany fiangonana izany kanefa miseho amin'ny endrika anankitelo. Fiangonana voalohany dia ireny hitatsika etsero reny trano misy tilikambo misy anarana maro isan-karazany zay anavahantsika azy fiangonana no iantsona an'ireny. Fiangonana faharoa izay efa noresantsika ihany koa dia vondron'olona izay mitoby amina toerana anankiray na koa mivorivory amina toerana anankiray antsointsika ireny hoe miangona ary dia fiangonana ihany koa no ilazana an'izay. Fiangonana fahatelo dia ny tenantsika tsiraray avy zao satria isika izao no antson'ny tenan'Andriamanitra hoe tempolin'Andriamanitra. Zany hoe fiangonana avokoa no iantsona an'izany saingy miseho kosa amin'ny endrika telo samihafa. Raha toka miseho amin'ny endrika telo samihafa izay zany ilay fiangonana na dia tokana ihany aza ny anarany dia samy manana ny andraikitra izay mampiavaka azy ireo fiangonana telo samihafa ireo. Matotoko faraiky amby roapolo andininy fahatelo amby folo ity no andraikitra ilana na koa hoe asa mampiavaka ny trano fiangonana reny trano ahitantsika mitsoalatsoala etsero reny. Matotoko faraiky amby roapolo andininy fahatelo amby folo dia hoy izy taminy efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana fa ianareo kosa manao azy hozoy fiereny tsy ho lahy. Ny fiangonana hitantsika etsero reny trano be misy tafo misy lacroix misy anarana sy ny sisy reny dia natao mba hivavahana. Mino ako fa sika rehetra dia miara-manaika an'izay. Izay ny andraikitry ny trano fiangonana. Fiangonana no iantsona azy saingy kosa izay endrika isehony ety ivelany araka ny fahitantsika azy dia trano fivavahana. Ohatra faharoa ao amin'ny Efesiana toko faefatra andininy faharoa amby folo ho fanatanterahana ny olo-masina ho amin'ny asan'ny fanompona amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenany Kristy. Resaka fampandrosoana ny fiangonana eto kanefa ambaran'ny tenan'Andriamanitra kosa ny amin'izay hoe fanatanterahana ny olo-masina ho amin'ny asa fanompona. Tsy olona anankiray no manao asa fanompona ao am-piangonana fa olona maro isan-karazany. Misy manao pasteur ao, misy ao manao mpampianatra sekolalady, misy ao manao mpitory tena kalamanjana, misy manao ny asany fanadiova-trano. Ireny rehetrarehetra ireny dia natao mba hampandrosoana ny fiangonana. Izany hoe ny fiangonana faharoa na ilay vondron'olona izay mivory ao anatin'ilay fiangonana dia ny asa sy ny andraikitra mampiavaka anazy na koa ny antom-pisiny dia izy natao mba hampandeha na koa hampandroso ny asan'Andriamanitra. Tesaloniana voalohany toko 5:7 hatramin'ny 10. Fa Andriamanitra tsy nanindry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba ahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na matsiaro na matory. Fiangonana fahatelo araka nambarateo dia ny tenantsika izao izay iantsona hoe tempolin'Andriamanitra. Inona no asa sy andraikitra mampiavaka azy amin'iretsy fiangonana anankiroa ny tanysaina tamintsika tetsy iretsy ny tempolin'Andriamanitra na ny tenantsika izao na ity fiangonana ity ho anako manokana ity tenako manokana ity zako na voavonjy na overy any amin'ny elo miankina amiko zany ny mandray famonjena na koa tsy andray ny famonjena ny tenako na ny fiangonana ilay tempolin'Andriamanitra ato amiko ato dia miantoka rano fotsiny ny amin'izay hoe famonjena ny fanahiko izay. Zany hoe ny tena ny olona tsiraray mandehandeha rehetrarehetra eny izy kristiana dia antsona avokoa hoe tempolin'Andriamanitra na fiangonan'Andriamanitra tsy hikambanany amin'ny olo-kafa ny resaka famonjena na ny fahaverezana. Raha toka ho voavonjy izy amin'ny fotoan'androny rehefa tonga iveriny ety amin'ny ety ambony tany ety Jesosy apakatra ny fiangonana, tsy fiangonana tonga dia trano be iny kory no ampiakaran'i Jesosy ho any amin'ny raha ho any lanitra na ho any amin'ny toerana misy azy fa ny olona tsirairay kanefa ny antsona an'izay dia hoe fampakarana ny fiangonana. Hitantsika amin'izany tahak'izay ilay
endrika isehoan'ilay izy anarana tokana fiangonana avokoa no iantsona azy ireo kanefa kosa miseho amin'ny endrika samihafa ary dia samy manana ny andraikitra izay mampiavaka azy ireo fiangonana anankitelo izay anotany saina tamintsika teo ireo. Minoaka fa misy lesona izay azontsika raisina ao anatin'izany rehetrarehetra izany amin'ny heriny dia horesantsika indray izay karazana fiantsona ny fiangonana ato amin'ny Baiboly satria isika miantso azy fotsiny hoe fiangonana fa ato amin'ny Baiboly dia misy anarana maro isan-karazany izay iantsona ny fiangonana ka sakisady ianao hiaraka amiketo amin'ny heriny anio tahaka an'izao. Metraka ny veloma mandra-piana mandrapitafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka indray samy harotahin'Andriamanitra veloma tompoko.